ambony tany. And give glory to my name, said the Lord. Raha eto ianao ska manome voninahitra ho Jehovah. If you not hear, and give glory to my name, said the Lord, I will cause your blessing. Zaho izy raha tsy manome voninahitra ho izy ianao dia hosoniko fitahinao rehefa voahoziko sahady zany. Tsy maintsy makany avy any amin'ny fo ilay izy. Any misy anao ianao a. And we are where we are. Ary misy aminay eto a, misy atsika noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra avokoa. Amen. Amen. We must of necessity Tsy maintsy a consciously malina tsara tsika ary ampahatongavan-tsaina tsara, as Christ. antsitrapo tsara, One day, manome voninahitra an'Andriamanitra indray andro a. a man by name Nebuchadnezzar Nisy lehilahy antsoina hoe Nebukadnezara dia nandehandeha izy teo amin'ny tafon-tranony lapany. this great kingdom Dia hoy izy ity fanjakana be izay natsangako tamin'ny heriko ity, tamin'ny tanjako, glory of my majesty ho an'ny voninahitry ny fanjakako. in his mouth. Dia vao vita izay teny izay, voavoaka ny vavany, tonga dia vadika biby izy. Nobody's glory here will be turned to grass. Tsisy fahasoavan'olona hivadika bozaka eto androany. Many have seen the hand of God. Be dia be amintsika nahita ny tanan'Andriamanitra tany aloha fa nefa tsy mahita an'ilay izy tsony, tsy ohatsony ilay izy, tsy ohatsony ilay izy. Because Satria he mistook engracement for accomplishment. nieritrereto hoe ilay fahasoavana namena azy hoe izy ny navita azy. Disoiny ilay izy. Nefa fahasoavana ilay izy tsisy mahavita betsaka zany noho ilay fahasoavan'Andriamanitra izay efa namen'Andriamanitra anazy. So for his marvelous acts, Ka ny amin'ny asa tsarany a, past 40 tao anatin'izay 40 taona izay, returned mamerina ny voninahitra rehetra ho azysika amin'ny anaran'i Jesosy. no doubt Tsy salasalana broke loose as you heard that first message. ny zavatra nitranga taminay eno an'ilay toriteny voalohany teo tsika, marina sa jiso. The future of a seed Noavina voa dia ao anatin'ilay izy efa nafafy. Raha mbola tsy nafafy ilay izy dia tsisy ho hafa, mijanona eo foana ny ambaratongany eo ihany. but when it's sown, Fa rehefa fafy ilay izy grows up dia mitombo. great branches. Dia lasa misy fakany be dia be. Next thing, may the grace to Oka ny fahasoavana hitoetra hanoka tena trany till the end. hatramin'ny farany. When the master will come, Rehefa tonga ny tompo a, mandrapa tonga ny tompo dia raha izany fahasoavana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Jesus Tompo Jesosy eo mitenena aminay indray amin'ity indray mitoraka ity, and move us forward by your word. ary ampandrosoy amin'ny teninao zahay. Jesus, precious Lord. Amin'ny anara tsara-bidin'i Jesosy. Lord, a big hand of Dia ahafantarina ho an'i Jesosy, please be seated. dia mazao toerana azafady tompoko. Access to the voice Ny jirana amin'ny feo an'ny tompo a, ny azahoana amin'ny feo an'ny tompo, is the master dia destroyer. izay a ny mpanapotika lehibe indrindra ny fisalasalana. It destroys. Manapotika ny fisalasalana ho azy fotsiny ilay izy. You can't hear from God Ianao tsy afaka ny hoe maheno avy amin'Andriamanitra dia vao may mbola hisalasalan'Andriamanitra ihany. when God speaks. Rehefa miteny Andriamanitra The spirit of faith dia fanahy ny finoana enters miditra individual. ao amin'ilay olona anankiray. And the spirit Ary ny fanahy niditra tao anatiko rehefa niteny izy. Ary nametraka nampitsangana my feet moved me into tena nanetsika na hiasa mihitsy tsy misalasala tsony. and the word I've spoken to you there. Dia ilay teneniko taminao dia fanahy sy fiainana. The voice Ny feo an'ny tompo a dia ao ambadiky ny of script teny soratra masina rehetra. mouth it has, Ny vavako ny laza azy a, ary ny fanahiko a it has gathered them. nanangona izany. The Bible is Ny God's Baiboly a protection dia didin'Andriamanitra
tamin'ny alalan'ny olona zany hoe dicté nataon'Andriamanitra tamin'ny olona ohatry hoe soratonona nataon'Andriamanitra tamin'ny olona dia tahaka izay ny teny izay avoaka ny vavako tsy hiverina amiko foana ka ny feo an'Andriamanitra dia ao ambadiky ny teny soratra masina rehetra ary mivavaka aho any tsirairay avy mba hahafahan'ny tsirairay avy tafiditra amin'ny feo ao ambadiky ny teny mba tonga anao eo amin'ny tongotra ary tsy hitodika hivotsony hitako ny voninahitry ny feo nankalazainao amin'ny salamo 9:20 dia fahateloka hatramin'ny fahasivy mahery ny feon'Andriamanitra reo amin'ny rano le feon'Andriamanitra feno voninahitra raha misy izy mangetaheta dia manantona ny rano Isaia 5:20 dia tahak'izay koa ny teniko satria le rano resahana eto dia le tenin'Andriamanitra ny feon'Andriamanitra dia eo amin'ny teniny manapotika ny fisalasalantsika ary manome atsika an'ilay finoana izay ilaina mba hampiasa atsika tonga atsika hiasa feo atsanga ny olona mba tonga an'izy ireo anao tsara indrindra amin'ny diany amin'ny fiainana tsy misy mare avy amin'Andriamanitra zany dia avy eo mbola hisalasalana azy hitantsika tao Mosesy zany soro ny tongotrao any amin'izay misy anao satria tany masina misy anao tonga dia nadinoiny Mosesy daholo zavatra rehetra niandry anazy zavatra nampahory anazy tany Egypta izy any tsy hoe nandeha nody any an-trano aloha dia ndao entina fianakaviana hiarijery an'izany fa tonga dia niandry teo izy nare avy tamin'Andriamanitra izy tonga dia maty ny fisalasalana ary velona ny finoana ianao tsy afaka hoe mare avy amin'Andriamanitra dia mbola hisalasalana azy ihany ianao tsy afaka hoe mare avy amin'Andriamanitra dia mbola hisalasalana azy ihany ny vavakako izao hoe niendrika marenina ara-panahy rehetra dia sitrana zao dia zao isaky ny tonga ny feon'Andriamanitra dia misy finoana mahagaga miposaka isaky ny tonga amin'ny olona anankiray ny feon'Andriamanitra dia tonga dia velona ny finoana mahagaga dia nialy Abraham niainga Abraham izy ho lanitra tsy fantany hoe hoaiza izy fa dia nare avy amin'Andriamanitra fotsiny izy dia nanao nare avy tamin'Andriamanitra arak'izay nilazaina dia izay tokoa no hitanao izay koa no voanao le Andriamanitra ozy ny teny ankery dia tonga dia miparitaka ny endrika fisalasalana rehetra tamin'ny alalan'ny feon'Andriamanitra ianao tsy afaka hoe mare avy amin'Andriamanitra dia nefa mbola hisalasala azy ihany finoana mahagaga dia vokatry ny rema tsika zao amin'ny tapany fahaefatra amin'ilay hoe miasa amin'ny mazava-misy an'ilay tany fampanantenana miasa amin'ny mazava-misy amin'ilay tany fampanantenana indray amin'ilay endrika isan-karazany amin'ny tany fampanantenana ity dia fanambinana mahagaga fanambinana tena hoe tsy misy mitovy amin'izany eto ambony tany zava-miafiny io famindrana harena ho an'ny olona ara-panekeny miasa amin'ny mazava-misy ny tany fampanantenana nao jerentsika avy ao amin'ny Deutéronomie 9:9 dia jerentsika na tonga izay fahazarana izay
Anjifa 7. Fa ny tompo Andriamanitra ao dia nitondranao ho ana tany tsara, ny tany fa rano rano mitobaka sy lalina eny amin'ny tany eny amin'ny sa tany mavokatra misy diloilo oliva sy tantely eny amin'ny tany izay hinananao sakafo misy hatrany ary tsy hodiso ninninona ianao, tsy ory ninninona. Ny vato vy tany izay tena feno harena dia rehefa mihinana ianao ka ho voky izy izany dia hisaotra an'Andriamanitra ao satria mila fantarinao avy amin'Andriamanitra ilay izy satria ilay izy tany nomen'Andriamanitra ao anao. Tandremo sao ajinao ilay Andriamanitra ao ka tsy mangatony-didina ianao sy ny fitsarany sy ny teniny izay anjijiko anao an'io. Fa tsy hoe rehefa avy mihinana ianao ary voky dia nanangana trano tsara dia mipetraka ao dia ny fanananao mitombo ny bibinao ary ny volafotsy sy volamena izay mitombo ary izay anananao rehetra dia mitombo. Dia ny fonao hiala dia teneno hoe sanatria amin'Andriamanitra ary anadino an'Andriamanitra ao izay tondranao avy any amin'ny tany Egipta avy any amin'ny trano miala tany amin'ny tranony famatorany fambabony. Dia hiteny ianao hoe nitanjako nitondrana taty fa tapero hatreo izany fa ho tadidinao izy fahatsiarovy Jehovahandriamanitra ao izay izy manome anao ny hery avory hareny ka ny tany fampanantenana izay resahantsika le tany misy an'ilay hery ho an'ilay harena, hery ho an'ilay harena, hery ho an'ilay harena, hery ho an'ilay harena. Mba ampitoetra ny fanekeny izy izay nanjijiny anao arak'izay nataony an'io. Fepetra avy any aminazy fa tsy avy amintsika. Ty fanekeny tsy dia araky ny fepetra izay napetrak'Andriamanitra fa tsy napetrakitsika akory. Mba tonga ny fanekeny ho tafatoetra izay nilazainy tamin'ny raintsika araky ny amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny fepetra avy any aminazy. Ka io sary io maneho fa ny tany fampanantenana ara-paminaniana antsika dia tany izay manome antsika hery ho an'ny harena. Tany izay manome antsika hery ho an'ny harena. Hoe ny ray tonga 1000 ary ny kely tonga firenena matanjaka. Isaia 40:20 olona tahaka ny firenena no isandratra. Tany izay anananao hery mba ahafahanao misitraka firenena lehibe noenao arany. Hoe tany hoe izay hitsahan'ny tongotra ao dia omenanao. Tany hoe ny henatrao rehetra dia ny olona dia atahotra anao. Mpanjaka Abimeleka dia nitady an'i Isaka mba hikatsaka fiadanana aminazy satria izy hoe ianao dia matanjaka noho izahay ary hitanay fa miaraka aminao Andriamanitra. Nonga aza irozana izay hozy izy fa tena hoe ianao izany lasa olona atahorana firenena maro. Izay nitondran'Andriamanitra ny olona eto androany. Tsika mbola tsy tsy hoe efa kaiky amin'ilay andindiantsika vao manomboka an'ilay diantsika. Fa inona no mahatonga hoe ho tafiditra amin'izany herina mba tonga ankery izany. Tsarovy Jehovahandriamanitra ao izay izy manome anao hery avory harena. Araky ny fanekeny. Fa tsy hoe ny eritreritro manokana. Araky ny fanekeny. Le karazana harena izay tena hoe mampatonga ny firenena maro matahotra anao. Ho avy aminao izany. Mba tonga anao hiazona an'ilay izy.
The blessedness of the voice Ny of God fitahiany feon'Andriamanitra dia ao amin'ilay izy hoe manomery anao to go into motion. apietsika anao. From your feet. That's the difference. Tena hoe mampitsangana anao mihitsy ilay izy, izay no mahasamihafa azy. In the covenant to me, I've never needed Nanomboka tamin'ny andro ny tenenan'Andriamanitra le fanekenao anahy dia tsy mila hoe nampaherezina izany ianao hoe izany indray misy fotoana hoe kivy. value the voice. Tena omeko lanjany be ny feon'Andriamanitra. Zanako David izay mihitsy mantsy ho fomba fiantsoan'Andriamanitra anahy. My prosperity plan is not a promise. Tsy fampanantenena ilay planina fanambinana anahy ka tsy hoe valim-bavaka ilay izy. Raha hoe ianao mivavaka ho anahy rena izany. My prosperity plan Fa ny planina fanambinana avy aty amiko tsy fampanantenana, tsy mirarahan'izay resaka fifajikaniny izany. Fa ny planina fanambinana is a covenant. dia fanekena, ary vao mbola tsy manao ny anjaranao ianao dia tsy anao mihitsy akony. You can't confuse me. Za tsy afaka fitahanao. Clean call. If you read that statement anywhere else under the sun, it's copied. Raha ohatra hoe izany tena ohatra izay mihitsy ny tenen'Andriamanitra, raha mahita soratra anao any ho any hoe misy soratra an'izay dia tena olona nandika taty aminahy izany, satria tena izay mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra miteny hoe izay teneniko amin'ny anankiray dia teneniko amin'ny rehetra, aingana ianao mba andre. It was a product of a 3-day search. Vokatry ny hoe fikarohana 3 andro any tamin'ny vavaka sy fihajikana ny tady. Tompo aseho any le zava-miafy ny fanambina ao fanjakanao. March 22nd. Marika 22 mars 1982 dans Shanghai. So you better grab the terms of the covenant. Ka zono anao atovy tanteraka le fepetra ao anatin'ilay fanekena mba azahoanao raha te handray amin'ilay planina fanambina amin'ny fiangonana farany ianao. Is ordained a super Ny fiangonana amin'ny farany amin'ny andro farany dia natao fiangonana tena hoe manan-karena magaga, satria saosy nanangana fiangonana mampanjaka ny fiangonana. it takes economic power to Amin'izao tontolo izao nefa ny mila hoe matanjaka raha toe-karena ianao zay vao afaka manjaka, dia izay mahatonga ny hoe atonga ny firenena manjaka dia mila matanjaka raha toe-karena ihany koa izy. you won't miss your place in it. Tsy ho diso ny toeranao amin'izany ianao. Miss your place in it. Tsy ho diso ny toeranao amin'izany ianao. Miss your place in it. Tsy ho diso ny toeranao amin'izany ianao. Miss your place in it. Tsy ho diso ny toeranao amin'izany ianao. Miss your place in it. Tsy ho diso ny toeranao amin'izany ianao. Many will soon become a mystery to their generation. Misy olona be dia be ho fagagana ho matalanjona amin'ny mpiarabelona aminy. What it takes to unravel a mystery, you have to come to us. Ahoana moa ny ahafahanao mamantatra ilay zava-mihafa na mila manatona anay aty am-piangonana, satria aty am-piangonana ihany ivoan'ilay izy. There is no medical research that can get out the devil oppressing anybody's health. No. Only Jesus. Jesosy ihany no afaka manafaka ny olona pahoriany devoly amin'ny ara-pahasalamana, fa tsy isy fanafody afaka manaran'ny olona pahoriany devoly. Now where we lay up gold as dust. Ho tonga any amina tanàna iray ianao izay tena ohatry ny vovoka ny arena. And the Lord will defend us. Ary Andriamanitra hiaro antsika hanohitra amin'ny faratsiany ratsy fanahy. The Lord shall be thy defense. Hozy izy hoe Andriamanitra ny fiarovana ho anao ary hanambe anao amin'ny volafotsy. Now let's go. What is that law Inona that forms the anchor of this covenant? le lalàna mahatonga le fototra amin'ity fanekena ty. You see, if I pray the law from his mouth and lay up, Raha iso ary vavaka avy amin'ny lalàna, be built up. raha heverinareo dia hanangana anareo ary asory aminareo ny eloka. You don't need games. You don't get blessed by being crooked. No, you get judged. You don't play games. You don't change books. Tsy hoe milalao ny azahoanao an'ilay izy. Cheat your business partner. Tsy hoe ny ambanakarenao dia ianao mamitaka an'ilay mpiara-miasanao amin'ilay fandrarananao, ilay partenairenao amin'ny fandrarananao, tsy ohatr'izay mampanakarena. What is the law? God said, Inona ny tenen'ny Tompo Andriamanitra? sit time. Hoe raha mbola misy koa ny tany dia tsy ho foana fotoam-pamafazana sy ny fijinjana, ary ny alina sy ny andro ary ny fahavaratra sy ny ririnina. Not cease.
tsy ary ny lanitra ary tsy tsara mihitsy zany ny hafanana sy ny atsika. God's abundance agenda ny planina fampietsahan'Andriamanitra dia mamaly amin'ny vozy afavy. Efa nitenenantsika foana izay. But please understand, fatakaro izao our level of understanding ny ambaratonga fatakarantsika an'izay tokony ataontsika dia iny mamaritra ny zavatra mitranga avy eo. in Matthew 13 verse 23. Matthieu 13:20 le fanoharana mikasika an'ilay mpamafy dia nadika an' Jesosy le izy hoe Good ground is reo zay mandray voa avy tamin'ny tsany tsara ozy izy izay reo izay nandre ny teny sy mahatakatra an'ilay izy ary iny mitondra vokatra ary mamobe avy 100 eny avy 80 eny ary avy 30 eny. Tena hoe tany tsara avokoa zany. is understanding Fa ny ilaina amin'ilay izy zany dia fahatakarana. in our lives to the level Ka ny teny zany dia mantsika mahazo araka ny ambaratonga ny fahatakarantsika ara-panahy. this has been grossly abused, but let me show you. Dia tena natao tsinitsina mihitsy io tao aloha teo fa nirasiny zany eo zavatra anareo hoe We all know God is Jesus. fantatritsika fa Andriamanitra dia Jehovah Jireh. Any Ka tsika tsy ila mihitsy olombelona andeha hanohana antsika. the 1,000 rams upon the 1,000 hills they are his. If you were hungry, will he have asked any of us? We are not qualified to be consulted. Salamo 5:40. The silver is mine. Ay ny volamena, ny volafotsy ozy ny tompo. So we don't have a beggarly for God. We don't have people present God in a very sharp way. N'olona tena misy milaza momba an'Andriamanitra dia ohatran'ny hoe Andriamanitra tsy mananinkina, tsika tsy manompo Andriamanitra mpangataka izany satria ny tany dia an Jehova, izay rehetra ao anatiny dia an Jehova avokoa. Of his fullness, have we all received whatever we have? Of his fullness. Ary manana ny fabetsahana avy amina zahoantsika. Fabetsahana avy amina zahoantsika. Satisfied the desire Dia izay mamoky ny faniriny ny zava-mananaina rehetra. by his agenda. We Ka tsy ianao indray ny ame anazy hoe ameno anazy. absolutely unqualified. Tsy ianao tena farak'izay tsy mendrika. People will tell you that God needs you. God is a lie. Ny olona izay miteny Andriamanitra mila an'izao lainga tanteraka izany. It's up to anything is how to deliver. Miankina amin'izay anana, izy manome arak'izay ananany. Nanana fionana Such were in prayer, and the Lord said, ny vavaka izay dia hozy Andriamanitra tamiko hoe Salamo 3:4 hozy hoe anaka manamaso anankiroa ianao eny tompoko. Ianao ve afaka amin'ny ny ray mijery ambony dia ray ambany, ny andramako mihitsy ilay izy dia tsy nety. Ianao ozy isaky mijery olona dia aza sady mijery anahy, fa raha ianao tena mijery anahy feno dia tsy homenatra ianao. I know no man Dia za tena afaka miteny araka ny Paul mitovy amin'ny Paul mihitsy hoe za tsy mahalala nizaniza olombelona izany fa ny tan'Andriamanitra ihany no mifantatro. reference, living or dead. No, people taught me quite a number of things. Betibe na zavatra nampianarin'olona anahy fa misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitahiana Lessons that I learned. fa ny tena marina tena be dia be mihitsy ny lesona izay nianarako avy tamin'olona ary afaka nampiatra an'ilay izy a. Your level is changing finally. Miova amin'izay ny ambaratonganao. The earth bringeth fruit. Ny tany mamokatra Our own. avy amin'ny tsika. Tsika tsy mila mitotototo. Matao fotsiny ilay izy. And let me say this. Dia tenanao an'izao a. Every seed sown Ny voretra izay nafafy is a spiritual transaction. dia karazana hoe fampiasam-bola ara-panahy fa tsy hoe fanomezana akory. We need that mentality. Mila manana an'izay toe-tsain'izay tsika tompoko. When growing up, Rehefa mitombotsika an offering ny ampahafolikarena sy ny fanatitra donation dia reny taloha hoe fanomezana, fanampiana ho an'ny fiangona mahantra mba hampitombo azy. because the concept is wrong. Dia satria moa diso izay resaka izay a dia tsisy pirofo a, tsisy very, tsisy tombony, tsisy vokatra, tsisy ininina. He that giveth to the poor, Reo izay manome mahantra dia mampindrana ny tompo. transaction. Izany hoe fampiasam-bola ilay izy. And God met a good servant in heaven. Transaction.
fampiasam-bola ilay izy. David reared an altar of sacrifice, 2 Samuel. Davida nanangana altarana sorona Samuela faharoa antoko 4:25 dia n'Andriamanitra ny fofon'le sorona dia ozy Andriamanitra hoe ampy izay dia tapitra teo amin'ny fampahoriana ny zanak'Israely. To Abraham. Nisy feo avy any an-danitra ho any amin'ny Abrahama tamin'izy andeha hitondra ny Isaka tao sorona dia hoe oka izao. And the voice came a second time. Dia tonga faharoa indray ilay feo izany hoe namaly avy any an-danitra mihitsy Andriamanitra. It's not trade by barter. No. It's a spirit Karazana fampiasam-bola ara-panahy ilay izy guarantees izay miantoka valiny mahagaga, tombony mahagaga. tithing. Prove me now. Ohatra ilay ampafoly karena izao dia hoe izay zaho toetra amin'izany izy an'izanao toetra Andriamanitra izy any an-danitra. As he opened the window. Heaven. Varavarankely n'inona no sokafana varavarankely ny lanitra. Chapter 7 of Hebrews. Toko 7 He said, when laza hoe you tithe, rehefa mameny ampafoly karenanao ianao Christ receives them. dia raisin'i Kristy ilay izy. It's not the ushers. Tsy ny mpampandroso olona akory ny mandray ilay izy na fiangonana fa mamaly avy any an-danitra ilay izy. That will strengthen your faith. Manatanjaka ny finoanao ianao A donation for a ara-pafantaro hoe tsy fanomezana fanohanana tetikasa ny voanao fa fampiasam-bola ara-panahy ho an'ny fahombiazana mahagaga manaraka anao amin'ny ambaratonga na fahombiazana manaraka ho anao. one day the Lord said to me, give me that car. Tamin'ny tompony teny taminao eo meo ahy fiara iny The voice of the Lord is safe. tena azoko antoka mihitsy ilay feon'Andriamanitra azo antoka tanteraka. Joyful sound. Sambatra ireo izay mare an'ilay feo feno fifaliana. Anything you hear that depresses you, know from God. The voice of the Lord, Ny feo an'ny tompo joyful sound. Psalm dia 89. feo feno fifaliana Salamo 7:20. Blessed are they that hear the joyful sound. Sabatra ireo izay mare an'ilay feo feno fifaliana. Izany teny tamin'ny vadiko dia ozy hoe dia raina ny tompo tsy nisy rarin-tsaina mihitsiny. Even if you don't want to believe, it's too late. Dia avy amin'izay ozy Andriamanitra tamiko hoe anaka Davida raha izao ianao na dia tsy tia anankarena dia efa tara loatra. Every seed sown Ny voretra izay nafafy dia fampiasam-bola ara-panahy with heaven. any an-danitra. You are changing level. Miova ny ambaratonganao izao. So from now, you are not giving title. Ka manomboka izao ianao tsy hoe manome ampafoly karena fiangonanao raha ohatra hoe pastery ianao. You are giving the title Jesus. Fa amenao an' Jesosy ilay izy. Hebrews 7. Hebreo 7:1-5. That die receives tithe. But they are Eto ny olona izay maty izy dia mandray ny ampafoly karena fa izy mandray an'izy ireo ary izy no vavolombelona. Ny olona maty izy mandray ampafoly karena fa izy ny tena mandray azy izy izay Andriamanitra. so your tithe goes into the hand Ka ny ampafoly karenanao mankeny entanan'i Jesosy. that opens and no man can shut. When your cloud is full, he opens the door. He opens the door. Rehefa feno ny rahonanao dia misokatra ny varavarana. Somebody's story is changing. Iova ny tantara-piainanao varavaran'ny lanitra. Give the Lord a big hand of praise. Dia afatana ho an'i Jesosy. Good understanding procures Fatakarana tsara ny manome fahitana fitsia. way of the ignorant. Fa ny lalan'ireo tsy mahay ozy izy dia sarotra. A man that wanders away from the Olona understanding, he shall abide in the congregation of the dead. mirenireny ozy izy dia ho isan'ireo maty. We need to Ho abolina toko 2:20 mila mivelona isika. this insight, Ka raha ifatakarana this ministry, nitondra ny tsirak'ity amin'izao teboka misy azy izao tao anatin'ny 20 taona. any adjustment, Tsy nisy hoe nahitsy arany. it will make anything happen in any man's life. Dia tsy maintsy ampitranga zavatra amin'ny fiainan'olona ilay izy. Anything his word says. When we plug into it, Rehefa mifandray amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia vao manoka tenin'Andriamanitra tsy maintsy mandao. here shall be stranded in Tsisy olona that we have just entered. verevitra amin'ity vanim-potoana feno voninahitra ity maro loko ity Least concern izay jiratsika. from this time onward, Le olana kely indrindra tany iainanao farany indrindra ny iainanao tamin'ny ara-bola iny dia iny ny farany indrindra manomboka izao amin'ny anaran'i Jesosy. finance will become Ny ara-bola izany least
dia zavatra farak'izay tsy mampiasa ny sainao tsony zany amin'ny fiainanao, amin'ny fianakavianao, amin'ny fandraranao. Just know what it takes. Araka ohatran'ny mahazay an'izay le teny zay. Well, can I testify before the Lord? I've never Ijoroavolombelona aminao eo anatrehan'ny tompo a. Za mbola tsy nandondona hatrany an-tranon'olona dia hoe nangataka fitaovana na hoe fanampiana ara-bola olona tao anatin'ny 20 taona. to be fasting because there's no. Za tsy mbola hoe mody hoe fadianina hono nefa ny tena marina tsy manankohanina. This God is real. Tena misy io Andriamanitra tompontsika io, tena misy io. The light puts you in command. Ary izy a mahatonga anao manapaka rehefa mandeha amin'ny fahazavana ianao amin'ny lafipianao rehetra. Mandeha amin'ny fahazavana. I'm blessed. Ary tahina zao a, I'm blessed. Practically so. Sir. tena hoe tahina mihitsy ako. Without apology. Tsy miala tsiny amin'izany mihitsy a. Inside out. Jereo tsara ne tena hoe madio tanteraka. I don't owe anybody under heaven an answer. Za tena hoe tsy mila hoe mevaly ny anizaniza amina fanontaniana apetrakin'olona satria fanontaniana tsy misy fanontaniana avy amina tsy fahalalana. Before they went to school. So they are latecomers. They don't understand what they're talking about. Amen. Mbola tsy nandeha nianatra koa ianao dia efa fantatry ny valiny ka tsy sakatrao le izy fa za mametra-panontaniana. We had the testimony of 37,000 euros of someone whose slave was to be caught. Tadidinareo ve le vavolombelona hoe olona nahazo 37 000 euros nefa ny ara-bola nefa olona efa tsy manam-bola efa rekivy tamin'ny fiainana. The difference is there. It's all about knowing it and walking in the light of it. Mahatonga le izy dia mamantatra an'le izy ary mampiasa an'le izy atolagaganao Andriamanitra. Did you see those ordinary looking people? 200 megawatts of power. Jerena le olona joroavolombelona teto olona efa lehibe a dia mahavita mamokatra énergie 200 mégawatts dia atsotsona eraka ho firenena rehetra ry zareo. Is that from Ny vavaka koa hoe manomboka androany a, never be under any more financial tsy ao ambanina vesatra ara-bola zany tsonana manomboka androany. Why, somebody's border. Why do they think that seed means money? No, we didn't say so. The Bible says so. Misy olona zao manontany hoe maninona ny vola dia hoe tsy maintsy hoe vola, tsy izay no ny teny an'izany, maha-baiboly ny teny an'izany. Korinthiana 4:7-9 But this I say that Zao no lazaiko ireo izay mamafy kely io izany dia hijinja kely, ary ireo izay mamafy betsaka dia hijinja betsaka. and so every man according as Araka ny habeny ao am-pony a dia aoka izy hanome, tsy hampatezerana. not grudgingly, Na hoe tsy na hoe ny forseny fa Andriamanitra dia tsy hampanome an-tsitrapo. and in return, God is able to make Dia Andriamanitra koa afaka mahatonga ny fahasoavana ho be eo aminao. always having all sufficiency in all. Ka ianao zany a manana ny ampy amin'ny zavatra rehetra. Sufficiency in all. Manana ny ampy amin'ny zavatra rehetra. Every good Aoka hitoetra amin'ny asa tsara rehetra. for that word Izay ny tanjony io harena io. in good works. Mba hahatonga anao hitombo amin'ny asa tsara. Advancing the kingdom of God. Ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Be around you. Fitahiana ho an'ireo izay tsy manana manodidina anao. Taonao fomba fianana an'ilay izy a. Just have a good understanding. Tsy hoe mba ho hitan'ny olona fa ianao mihitsy manafatakarana tsara dia manao an'ilay izy. Dear Job to God. Have you considered my servant Job? There's no like him. Dia ohatr'izay ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Joba engana fahitanareo ve ozy ny Joba mpanomboka tsy misy mitovy aminy. Izy maso ho an'ny majamba, tongotra ho an'ny malemy. Out of those who want to eat them up. Dia izy namonjy Andriamanitra teo amin'ireo izay te handringa anazy. He was the father of all the widows. Izy ny ray ho an'ireo tsy manandray. He had him to God. Dia izay natonga n'Andriamanitra tsy hibe anazy. For me. Dia ozy izy hoe zavatra ataonao amin'ireny kely ireny dia ataonareo amiko koa. Dia izy isan'ny olona lehibe indrindra tany amin'ny tany antsinanana. Great names are going to rise here. Manomboka hisandratra avy eto amin'izay ny anarana lehibe indrindra. My voice today is Ireo izay mareny feoko a dia tena olona lehibe indrindra. not sell off God's purpose. Inkana ianao tsy hivarotra ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainanao ho ana zavatra hafa. Become the way of life for you from henceforth. Ao koa ho lasa fomba fiainanao zany manomboka izao. Now it defines it in Philippians chapter 4 verse Filipiana 4:15-20 a. the gospel. No Nareo Filipiana ozy izy malala vahatrany ho an'ny filazantsara efa niala avy tany Masedonia. and reaping
ny famafazana sy fizinjana zany dia mitovy amin'ny hoe manome sy mandray. And what will happen? My God shall supply Dia inona ny zavatra hitranga Andriamanitra ho izay hamatsy ny filana rehetra araka ny hareny vonainy eo amin'ny Kristy Jesosy. all your needs. Ny zavatra ilaina rehetra. Jesosy mamy eo. Now, this is one covenant that does not only address financial issues, Ity fanekena izay miresaka addresses all issues. tsy miresaka hoe olana ara-bola fa karazana olana rehetra amin'ny fiainana ihany koa. Interestingly, this covenant provides Tia fanekena tia mahatonga ny tsirairay avy afaka manao an'ilay izy. Ahoana ny ahafahanao manao an'ilay izy avy amin'ny toerana misy anao manombody an'izao. is the only way to create a future. Io ihany no fomba ahafahanao mamorona ho avy ho anao. That's how the covenant works. Dia izay mampandeha an'ilay le fanekena. Look northwards, eastward, and westward. For all the land Aza mijery avy amin'ny toerana misy anao dia jereva ozy izy you are now. varatra tsy nanatsimo andrefana fa manomboa aloha avy amin'ny misy anao zany Andriamanitra tsy manery anao zany Andriamanitra tsy inona tsy mangataka. Simple. It's not, there's nothing special about you or me. Somebody else will be on the line to sort them out. I had an experience recently. There was this little boy I saw walking on the campus. Nisy an'izao ilay nianako nisy tovolahy zay nandeha teny amin'ny campus dia izy nitondra rano atsasaky ny tavoahangy dia izy tena hita mihitsy hoe resy be tamin'ny fiainana dia ozy hoe fa maninonao tsy mandeha any am-pianarana. My mother could not pay. Dia ozy hoe tsy voalohany mamanay ny écolage dia fa fianarana ina dia hoe fianarana sekolim-panjakana. We had to say. Are their siblings? Say yes. Dia dia ngaza mandeha écolage dia anka ilay trano hipetrarana mihitsy ozy ny tsisy. Dia fa izy ianao no mipetraka zany zao dia hoe ny ivelany mirenireny eny ny tsaha eny matory. House quickly. Dia za tonga dia niantso mpiara-miasa amiko dia hoe mijereva trano azafady zao dia zao izy dia ampidiro mipetraka amin'io trano io. Now, Dia zany niantoka. him had the house for someone to take her there. Somebody has showed up and said, I've gotten you a house and furnished. Dia nisy olona amin'izay tonga avy any tonga dia niteny hoe za tonga dia manana trano afaka omeko ary trano misy fanaka. People to help the poor. Ka ianao namboaran'Andriamanitra hanampy ny mahantra. Do it. Nothing to brag about. And he said, no, we don't have to trouble Papa with that. It's taken care of. The same money, they were going to take her to the furnished house. When we were just getting report that the house, I asked them to find, have been found. I can't even remember what they did with the house now, but Samo tena hoe le vola missed it. le That the day before, it will come before this one. le vola hoe tokony hoe na vola be fidianana le trano mitadiaviko tonga dia tsy lasa satria tsy nilaniana satria efa tonga dia efa nisy nanome trano nisy fanaka ho an'ilay tovolahy. This is the way up. Izay ny ahafahanao misandratra tompoko Abandon to hoe enao manao ny asa tsara rehetra asa soa. you are in it. Anybody Anybody who comes here to look for money and don't know the purpose, God won't give you. God will make it. You need to know. You have problem paying tithe. Where are you going? Where will you start advancing the kingdom? efa mampandroso If one that secures your life is of no value to you, then the business. raha tsy misy dikany aminao le olona le mitahiry ny fiainanao dia tsy andeha aiza ianao raha hoe sarotra aminao mandoa ampafolo-karena sarotra aminao mamoaka vola ho an'Andriamanitra. Fa vao tsara androany alina dia efa nataon'Andriamanitra ho isan'ireo Power for wealth army. nomena hery ho avory harena ianao. And it will become a real life. Ary tena zava-misy iainanao zany manaova maina faran'izay mafy. Let me hear your loudest amen if you are there. Manaova maina faran'izay mafy raha ianao no resahana. Let me quickly share with you for a few minutes Zaraiko fohy aminareo the fringe benefits ireo tombotsoa of this covenant. anty fanekena ity. It has power to address Manana hery your needs.
afaka mamaly andreo zatra ilainao rehetra re izy. You will agree with me. Ary ianao miara-manaiky amiko a fa tsy resaka raha-bola ihany zavatra ilainao amin'ny fiainana fa tena hoe zavatra ilainao rehetra. Let's look at 9 of those fringe benefits. Ndaona hijery andreo tombontsoa anankisivy ireo hoe voalohany a The first effect of this covenant ny fiantraikan'ity irak'ity voalohany a dia mitsimbadika ny oziny. no longer cost the earth anymore. Izao dia tsy hanozina ny tany intsony noho ny amin'ny olona. Iny ny valin'ilay sorona izay natao Noa ao amin'ny Genesis 7:20 ka hatramin'ny 12:20. Curse on the earth was averted. Tena no tsimbadika ilay ozina napetraka tamin'ny tany. Ka io a fanekena io manana hery a anapotika andreo a ozina rehetra diabolika avy any an-danitra n'aiza n'aiza nizan'izy. But destroy for lack of knowledge. Ny olona dia ringana noho ny tsy fahampiany fahalalana. Fa ny fanekena dia manan-kery afaka manapotika Of the wicked. ny fitoeran'ny ratsy fanahy amin'ny fiainanao. Manova amen. No one returns from this feast Tsisy hiala amin'ity fankalazantsy a dia mbola hiaraka amina soritra ozina manaranaka mbola mijano eo amin'ny fiainana. Many are in the covenant, but they don't know. Be dia be ny olona ao anatin'ilay fanekena fa tsy fantatra zareo hoe inona ny azo amin'io fanekena io. But when the covenant showed up, Fa rehefa mipoitra ilay fanekena first effect, dia ny fiantraikany voalohany that cost. dia ny hoe manatsimbadika ozina ilay izy. Number 2, Faharoa, it guarantees divine protection miantoka fiarovana avy any an-danitra. in the day of trouble. Jehovah mareanao amin'ny andro fahoriana. Of the God of Dia naran'ilay Andriamanitra Jakoba miaro anao. Salamo 22:2-7. from his sanctuary when Mandeha fahasofanampiana avy any amin'ny toeramasina and sending thee out of Zion ary manatanjaka anao avy ao Ziona. as he remembers your Tadio andro fanatrao rehetra and your sacrifices. ary ireo soronao. Amen. Amen. So your offering speaks Kanefa anatitrao a dia miteny ho an'ny soanao a amin'ny andron'ny fanafiana. in Psalm 41 verse 1 to 3. Watch. Salamo 1:20-7 jereo tsara izy. Sambatra ireo izay miahy ny malahelo fa Andriamanitra nanoavitra azy amin'ny andron'ny olana ny korotana. Preserve him and keep Andriamanitra hitahiry azy ary azona azy ho velona ary ho tahina ambony tany izy ary izy tsy hame azy eo amin'ny sitrapony fahavalony. wounds you, Ka io a covers you. mandrakotra anao a amin'ny fanafiana satanika rehetra. You make all his bed in his sickness. Get up, go to work. Ndana dia mesa, ndana dia mesa. It guarantees divine protection. Io a miantoka ihany koa fiarovana magaga amin'izao tontolo izay misy antsika izao. The Lord will defend thee of sin. Hiaro anao Andriamanitra ary hanome a volafotsy maro anao izy satria anao a manaraka an'ireo fepetra'le fanekena ho an'ny fanambinana. Firy amintsika mino hoe fitahin'i Jehovah dia mampanankarena tsy azo fisasarana anampiny izany. Rules of man. Izany hoe ny fitahiana dia manala ny fahoriana eo amin'ny olona. Misy olona zao a raha mbola miraikiraiky eo Andriamanitra ao anatin'ny 20 taona manaraka dia ianao hitsika hatrany. You saw those addicted givers in 2 Corinthians chapter 8. Korintiana 4:9 nisy olona tena hoe miankin-doha amin'ny fanomezana ary tena hoe feno fifaliana. And they are deep Feno fifaliana ary le fantrana be tao anatiny any tena hafa mihitsiny. Ndreo izy afaka miaraka tena hoe and they are deep poverty. tobaka ny fifaliana tao anatin'ny fahantrana. Every true giver is Ny tena mpanome a a kind of dia karazam-pifaliana izay antsoin'ny Baiboly hoe fifaliana tsy azo tonoina ary feno voninahitra. Satria fitahiana tena hoe mampanankarena ary tsy azo fisasarana anampiny izany. more sorrow in your life. Tsy misy fisasarana iampy izany intsony amin'ny fiainanao. Depression will never be traceable in a territory. Tsy ho hita eny amin'ny tombonao mihitsy izany ankiviana izany. It keeps you jumping and bouncing. Ary ianao dia hisaotisaoty a sy ravoravo hatrany amin'ny fiainanao. Amin'ny fiainanao.
Awesome God. Andriamanitra mahagaga. That money cannot buy. Come on. Ireo zavatra ireo a tsy voavidin'ny volanao nga moa volanao afaka manafitra anao amin'ny fotoanany korontana. Come on, deliver you against the source of the wicked one. Ny vola avy afaka manafitra anao amin'ny fanafiny ratsy fanahy fa ny faneken'ny fanambinana kosa dia afaka manafitra anao. Not allow sorrow to hang around you. Tsy avelany isy alahelo a mitazona manodidina anao. Ary zao izy teny mafy andreo valalam-pandany. Tsy zavatra veritsony. No more wasted labor. Tsy isy fiainana veritsony. No more wasted energy. Tsy isy angovo veritsony. Wasted resources. Tsy isy fahalalana veritsony. It engenders Miteraka ihany koa all round rest. fitsarana manodidina. All round rest. Fitsarana manodidina. All round rest. Fisarana manodidina. They made a covenant to serve God. They offer sacrifice. Nanao fanekena izy ireo a nompo an'Andriamanitra dia nanome sorona azy ireo, nanome sorona Andriamanitra izy a, ary Andriamanitra nameza azy a fitsarana manodidina. Tena feno fiadanana ka tsy mba nisy ady mihitsy tamin'izany fotoana izany. I've left the war front from now. Be dia be nefa niala teo amin'ny sehatry ny ady minomboko izao. To you a war-free zone. Tena hoe tanàna tsy misy ady tsony ty tany ty ho anao. Free zone. Tanàna tsy misy ady. Everything here will be working in your favor. Zavatra rehetra eto any dia andeha ho soa fahitana fitianao. Your favor. Andeha ho fahitana fitianao. And now, the covenant provokes favor. Ny fanekena manetsika fahitana fitia mampatahotra fahitana fitia mahagaga. Let them say continually. Salamo any 5:7-20. Ok, zareo ikapifaliana orofaly ary fahitana fitia ary ampahita fitia andreo olo-marina. Fahitana fitia, fahitana fitia, fahitana fitia, fahitana fitia. Let's go there. Psalm 35 and verse 27. Salamo any 5:7-20. Ok, ikapifaliana reo zay mampahita fitia ny famarinako. Everyone that Ny tsirairay avy a zay mitondra soa fanjakan'Andriamanitra eto an-tany a dia mahazo fahitana fitia mampatahotra hosolony. Salamo 2:7-20. Hitsangana anao ary hamindra foan'ny ziony. Ny mpanomponao a miravo amin'ny ziony. therefore the heathen shall fear the name of the Lord. Ary ny jentilisa atahotra ny anaran'i Jehovah ary mpanjaka rehetra eto ambony tany a voninahitra ao. Fahitana fitia mampatahotra mihitsy a rehefa ianao ny valiny rehefa ianao a manao a ny fanekena manindraindra fanjakan'Andriamanitra. Raha izany amin'ny anaran'i Jesosy. Say with me, nothing flies like favor. Tenenao tsy misy zavatra misidina ambony toy ny fahitana fitia ka ianao tsy ho hita raraka an-tany tsony. Without any background check, Joseph, Josefa the heir of Potiphar, lasa mpandova tao an-tranon'i Potifara. without reference, Tsy nijerena akory hoe aviana aviazany fehiviny tsisy ny raran'izany akoriny. case that brought Joseph to the prison, Tsy nirarahin'ny mpanjaka akory ina moa izany nampigadra ny Josefa fa tonga dia efa nataony a faharoa tao an-tranony a Josefa. Ka tsy misy zavatra mitondra avo mitovy amin'ny fahitana fitia. at least set you free from the prison to go to your village. You now took the throne. Favor. Fahitana Nothing fitia. flies like favor. Tsy isy mampisidina ambony no fahitana fitia. From this Jereo a manomboka izao a rehefa mandray an'ity teny tsy ianao the Lord, avy amin'ny tompo favor will keep changing your level. anovany ambaratonganao an-trano ny fahitana fitia. Favor will keep changing your level. Anovany ambaratonganao an-trano ny fahitana fitia. Favor will keep changing your level. Anovany ambaratonganao an-trano ny fahitana fitia. Changing your level. Anovany ambaratonganao an-trano ny fahitana fitia. Changing your level. Anovany ambaratonganao an-trano ny fahitana fitia. Anovany ambaratonganao an-trano ny fahitana fitia. Favor is loaded with virtues. Misy fahatsarany be dia be ny fahitana fitia. Finding the good. Ohatr'izany izao hoe izay mahazo vady a dia mahita sitraka avy amin'ny Jehovah. Too many virtues. Be dia be mihitsy ny fahatsarana avy amin'ny fahitana fitia. Whatever is missing in any man's life, Ninina tsy ampy amin'ny olona anankiray dia fahitana fitia ny afaka mitondra an'izany eo aminazy.
am'ire fiavy grand style. am'ire fiavy hitondra an'ilay izy ao amin'ny fiainanao Never suffer losses again. tsy izy zavatra very aminao zany tsony. Thank you, Jesus. Misaotra tompo, Thank you, Jesus. misaotra tompo, Thank you, Jesus. misaotra tompo, Thank you, Jesus. misaotra tompo. Now, watch one drama here. Jereo nisy olana ray eto a, Health. dia le fahagagany koa ny fahasalamana feny. It engenders health and vitality. Io ihany koa dia miteraka fahasalamana sy fahavelombelomana. Blessed is the man that Sambatra considers the poor. izay mihay manitra The Lord ny tompo a will deliver him in time of trouble. anafaka azy amin'ny fotoanany korontana It will strengthen him, ary ametanjaka azy a eo amin'ny fandriana fialana all is bad in his sickness. ary anasitrana ny aretiny izy. D. Rockefeller Misy an'ilay tantarany John D. Rockefeller was attacked by cancer. ny voan'ny homamiadana izy You know, his 52nd birthday. dia izy zany efa nyteny dokotera hoe tsy mihoatra n'ilay tsy tsotratrany akory hoe 52e anniversaire izy teny efa manana vola rehetra afaka azahoana fitsaboana fa teny hoe efa zay tsy afa-tsisy azo atao tsony 50% of all his takes. dia nalainy amin'izay 50% vola miditra aminazy a omena ny mpiarabelona anazy. No, such fellows should not die. No. I need distributors on this earth. Dia hoy izy Andriamanitra tsy tokony ho faty mihitsy ny olo ohatr'izany fa tiako mihitsy ny mizara fanana ohatr'izany dia velona izy hatramin'izy 30 taona. The more he gave, according to the story, the healthier he became. Arakaraka n'izy ny zarazarany dia vao may izy manan-karena be foana To heaven at 52. dia tonga 1993. izy zany tena hoe tsy vitany hoe maty hoe tsy maty izy tamin'ilay 52 ans fa vao may izy ny nanan-karena foana. Izay ny fandraisan'ilay izy amin'ilay fahasalamana atao amin'ity fanekena ity. Not be any better when attacked by the enemy. That woman in Luke chapter 8. He spent Luka 8. Ianao mety hanambola be fa tsy miantoka fahasalamanao zany. but the covenant. Fa ny fanekena kosa dia efa mamatsy ho anao an'izay. Famerenana amloha ny fahasalamanao, mamerenao tanora indray. So Abraham was strong Ka Abrahama dia natanjaka lehibe till 175. hatramin'izy a 570 taona amin'ny 100 taona tsy nisy tatitra zany hoe narary izy. Giving is living. Miaina manome dia miaina. Manome dia miaina. Manome dia miaina. Correct, my friend. Tazomy tsara fotsiny nge fifinainao hoe Well, Dr. Paul is here. He can resuscitate you. Just hold it back. When you stop giving it, you stop living. tazomy nge fifinainao hoe tazomy vetivety fotsiny a I'm not giving again. dia izay ny vitany aminao ka rehefa tsy manome tsony ianao tsy mamoaka tsony zany ianao a dia tsy mahazo tsony ianao. Amen. If you stop giving because no one you give to say thanks, you will. It's like Raha you stop breathing because the plants have never said thank you to you. nanao zany raha ohatra ianao miteny hoe za tsy hame tsony ranga fa izay olona rehetra nameko tsy nalala ny saotra akoriny a dia eo taraiky eo ianao fa nga ianao rehefa mirespire rehefa mifofoaina nga ianao dia rehefa mamoaka fofonaina nga ianao dia tsy maintsy miteny merci ianao nga ny tany. Giving is living. Ka ny miaina mifanomezana dia miaina. Cause free life. Miaina tsy misy oziny. A fear-free life. Miaina tsy misy tahotra. A sickness-free life. Miaina tsy misy aretina. A life of abundance. Ny fiainana fahabetsahana. Joy and rejoicing. Fiainana fifaliana sy firavoana hatrany. Manome dia miaina. Lift up your right hand to heaven. Asandrato ny tananao avy amin'ny lanitra dia misaorana Andriamanitra. Manome dia miaina. Giving is living. Manome dia mitovy amin'ny miaina. Manome dia mitovy amin'ny miaina. Manome dia mitovy amin'ny miaina. Giving is Manome dia mitovy amin'ny miaina. Manome dia mitovy amin'ny miaina. giving is living. Manome dia mitovy amin'ny miaina. Is living. Ny manome dia mitovy amin'ny miaina. In Jesus' precious name. Amin'ny anara tsara-pidan'i Jesosy a no nisoratsika. Collecting oxygen all the day.
Eritrea Don't let go. misy olona manangona izy mifofoaina dia maka oxygène foana fa tsy avoaka an'ilay CO2 dioxyde de carbone dia mba atao eo anakay He's a collector. hoe izy io zany anangona fotsiny You know, that man gathered a lot of substance. be dia be mihitsy ny zavatra nazono anazy teo ohatrano izy ilay olona raisy hoe za manana ny ampy ange hinanany Till I die. mandra-pafatoka God say you are dead already. dia ozy izy ilay olona hoe efa mahatsady ianao You die now. zao dia zao tsisy an'izany hoe mandra-pafatoka izany fa dia zao ianao maty ka ianao tsy afaka hoe Collecting anangona oxygène ho anao foana anangona fa tsy hamoaka mihitsiny the struggle of collectors. izay ne ny problème an'ilay mpanangona reny e Laborers who are pastors here, don't be a collector. dia za te hiteny amin'ireo pasera miara-miasa amiko a aza mpanangona fotsiny fa mba mizara Those days in church were very, very many, so I could see everybody. And I would tell them, look for that man that's number 2 to that row. I need to see him after. Because we are singing, he's not singing. He might be hungry. za tamin'ny izy fotoana tenenin'Andriamanitra hoe jereo nke io amin'ny deuxième rangée io a ohatra ny olona noana izy asay vao mijanona izy rehefa vita fidina faharoa dia ameo zavatra natsoko izy dia nameko zavatra izy a dia nameko anazy dia nitsofoko rano izy hoe androano farany ianao mandinika hoe inona ny dia hoaniko rehefa avy eo So I just collect. za tena malahelo an'ireny hiraka reny mihitsy hoe manangona volan'olona fotsiny ianao ne tsy ambinina amin'izay voarainao a fa avy amin'izay omenao Blessed to give them. masambatra kokoa ny manome noho ny mandray Stop jumping about what you receive. okizay hoe misaotsony amin'izay voarainao foana tsinjaka amin'izay voarainao foana fa andraikitra no manome satria ao anatin'iny misy voa ihany koa karaha hoe samoaninao daholy na vokatra na voa dia ho faty ianao Men and women in church, lehilahy sy vavy mafanao am-po nefa nefa tsy mpanome tsy mitovy zavatra hafa mihitsiny a that was for me, he has a plantation. Praise God. Can you carry your basket to a field and start harvesting? They say, well, I say, I've been sowing activity. If the owner of the farm meets you there, well, you will speak in tongues. raha ianao a tsy hoe ianao tsy namafy akory fa makany amina sahan'olona mpamboly dia miaraka amin'ny entana dia hoe akany anjarako satria anjarako hoe ijinja dia hitanao tsara fa hiteny amin'ny teny tsy fantatra aminao zany olona izany hoe adidy alalana avy aiza One more time, say with me, giving is living. teny indray mandeha hoe ny manome dia mifiainana Biggest clap of dia afatanana ho an'i Jesosy what our church gave during the Keja bomb blast some years back. He said by the Red Cross as the largest they have ever seen. nisy an'le firenan'ila fanampina dia ty fiangonana ty a tena Natural disaster. nisy olona zany tratra ny voina dia fiangonana tena nanampy be an'zareo mihitsy na me fanampiana tany Uganda rehetra Liberia rehetrarehetra Some sharing today out that 200 Liberians needed recovery, and God give us the privilege. hoe nisy Libérien 200 isa nila fanampiana dia reny ampiasan'Andriamanitra ny jorovaolombelona teo fa tamin'io problème io mipoitra dia ty fiangonana ty tena mafy be dia be No mihitsy one lacks what he gives. tsisy olona zany hoe tsy manana ny zavatra omeny There's one that's scattering and misy izy mizara nefa manana ny tombo ihany fa reo izay miazonao izy ny arenany a not to penny. dia vao may renany no me mahantra Be made far. ny malala tanana ozy izy dia ho atavezina ary izay tondrahana koa mba ho tondrahana I know fantatro a the level of investment with ny ambaratonga n'le coronavirus. zavatra ny volana ampiasaina tao anatin'izay coronavirus zay tao anatin'izay covid izay fantatrareo tsara fa be dia be ny fanampiana natao maneran-tany mihitsy io Giving, manome a living. dia mitovy amin'ny miaina Someone said they are printing money. Come and print. misy olona tena manelitsao mihitsy ty fiangonana ty hony a manonta vola Same people just think like manao impression ana vola tena misy olona hoa tena tsy saina mihitsy ka you are printing money and they don't know the place. dia hoe za hoe manotonta vola dia aiza zany le fitoerana natontanay vola hoe manao impression ana vola manamboatra vola zay System is no more than cockroach. You just need to sit down and think. fa nareo moa zany mieritratra hoe ty toerana ty dia ohatry ny Very few thinkers. manao tao fatany Something is working. Find out what's making
taking it to war. raha misy zavatra mahatonga ny zavatra ray mandaitra dia endana tadiavo inona mampandaitra an'ilay sao za miteniteny foana. As the Lord lives, raha mbola vela koa ny tompo a, do we find where you used to be anymore? tsy olona hitanao any amin'ilay toerana nisy anao taloha intsony. Give the Lord one more time a big clap offering. dia afatanina ho an'i Jesosy indray mandeha. Thank you, Jesus. Misaotra tompo. Quickly before the prophetic blessings, Alohan'ilay faminaniana eliminate every soul. tsodrano ara-paminaniana izay marana ny fitototoana lahelo amin'ny fiainanao, satria rehefa mandray fahamarinana ianao dia hitan'Andriamanitra hoe nandray fahamarinana dia manomboka alefan'Andriamanitra amin'izay izay zavatra miaraka amin'izay fahamarinana izay amin'ny fiainanao. We wipe away tears from Andriamanitra mafa ny torimaso amin'ny tavany tsirairay avy eto amin'ity toerana ity, reproach of his people. ary ny fanalam-baraka ozy izy dia hoe sorony amin'izy ireo. You won't see shame. Ianao tsy hahita enitra sy fahasambaraka izany intsony. There are people here tonight Misy olona eto across the nation na manerana firenena who are a part of this prophetic feast tonight. mandray anjara amin'ity fankalazain'ity, fantatrao fa ianao mbola tsy nateraka indraika te hiary vavaka ho anao raha ohatra ianao te hamilitra amin'ny fiainanao an' Jesosy, te ho lasa zanak'Andriamanitra, Power of sin, hoe hiala amin'ny herin'ny ota, through the blood of Jesus. Wherever you are, please stand to your feet. hoe hiantoka ny toeranao ny mandrakizay dia mitsangana eo amin'ny toeranao, Pray with you. hivavaka hiaraka aminao Across our various assemblies, na tsika tsy a Gloryland tsy a Tananarivo raha te hanolotra amin'ny fiainanao an' Jesosy ianao mitsangana eo amin'ny toeranao ary makanesa eny aloha eny amin'ny alitara. stay down there where you are. We don't have that much time, and you'll be prayed for. There are also people here tonight that need to rededicate their life to Raha tsika tsy amin'ny aty Madagasikara, tsy amin'ny Gloryland misy an'olo tena dia mandrosoa eny aloha eny restore. Stand up to your feet. tsangana raha tianao naverina amin'loha mikasika anao manora fiainao an' Jesosy, te hiverina amin'ilay ohatra hoe heverin-dala ianao, te hiverina amin'ilay Andriamanitra dia mitsangana eo amin'ny toeranao. Tain'Andriamanitra, tain'Andriamanitra. Wherever you are, stand to your N'aiza n'aiza misy anao mitsangana eo amin'ny toeranao feet. Please stand. mitsangana eo amin'ny toeranao n'aiza n'aiza misy anao. Amen. Amen. Until the prodigal son returned, Raha mbola tsy miverina ilay he was not restored. zanak'adala dia mbola tsy miverina tamin'ny koa ny arenany. Victory is dead. It's only a matter of time. Ny Now that you have this chance, you want to reconnect. ny azo anankiray rehefa tapaka dia tsy hisy aina intsony izy. Do that now. Fa ianao ohatr'izay koa ianao raha tapaka amin'i Jesosy dia zava-doza aminao izany, fa izao fotoana ho anao afaka verenanao amin'i Jesosy. All the ones who are standing up here, Tsy ilay mitsangana ireo izany makanesa tsy aloha aty some officials are there to attend to you. And bow your heads in prayer. dia ahondreo ny lohanao dia ataovy tsy vavakity. Lift up your right hand wherever. Asandrato ny tananao havanana dia ataovy tsy vavakity, teneny hoe tompo Jesosy eo, Say it loud. Lord Jesus, ataovy mafy be tompo Jesosy eo, surrender my life to you. manolotra amin'ny fiainako anao androany, Forgive me all my sins. mamelany fahotako rehetra, Lord, diovy amin'ny ranao I believe you died for me. mino fa matoa ianao, On the third day you rose again. ary tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana ianao mba ho fanamarinana. Ankehitriny mino My sins are now forgiven fa voavelany ny eloko, by your blood. ary namarinana tamin'ny ranao ary voavonjy nateraka indray Restored back to the faith. ary naverina amin'ny finoana. I'm now a child of God. Zanak'Andriamanitra zao, misaotra Jesosy eo namonjenao amin'ny fanahiko. Amen. Amen. Now keep your hands up as I pray. Father, Asandrato ny tananao dia mbola hivavaka ho anao raha eo hivavaka mikasika an'ireto fanahy reto Tompo ao ka fahasoavanao ny tahiran'izy ireo raha kovako amin'ny ran'i Jesosy nareo raha mita an'ity hazakazakity nareo amin'ny anara tsara pidin'i Jesosy. one of the greatest mysteries of the kingdom. The only way to sustain his blessings in our lives is never, never to share his glory. Never, never. Or it will be turned to shame. Fer- Never, never. It's a commandment to all of us. Ferina tamin'ny voalohany moa This zany. command to you, ye priests, and we have been redeemed as priests and kings to reign on the earth. If you hear and give glory to my name, said the Lord,
you not hear and give glory to my name, said the Lord, I will cause your blessings. He said, I've caused them already, because you did not hear, you didn't lay it to heart. It must come from the heart. You are where you are, and where I am, and we are where we are, all by the grace of God. Amen.